Tandrona moa zany dia ny ahitan'ireo tanorantsika ireo asa tsy hoe akoriny hoe be olona ato dia tapitra eo ilay tsy izay ilay izy fa atao izay rehetrarehetra eo atao am-pialatanantsika hanampiana ny tanorantsika. Ny zava-baovao ato amin'ity zany a dia misy hoe recrutement direct, zany hoe rehefa misy ankizy mitondra CV zany eo a dia horaisin'ireo tompona ndraikireo tsirairay dia tonga dia manao entretien dia raha mety a dia tonga dia miasa izay. Ny faharoa tsy ilaina ilay traikefa fa rehefa vonona hiasa matotra manana finiavana izy hiasa dia efa mety aminay. Sady mieritreritra hoe tsy manana diplôma na ohatrany misy ary manana diplôma efa tsy maninino aoka tonga dia teneniko ilay izy a ary tsy mahay mitendry frantsay. Aleoko mitady olona na dia tsy manana diplôma ary izy a fa vonona hiasa fantany zao raha tokony atao. Izay ny zava-dehibe ato aminay a. Ny karazana recrutement misy ato zany a dia manomboka ary amin'ny tsy manana diplôma ka hatrany amin'ny bac plus 5. Bilan rehetra ny bilan hatreto zany zao a ny tolotr'asa izay efa nomenay hatreto a 4973 ny tolotr'asa. Ny nahita asa zao hatreto a 1443. Izany a ny azontsika ambara ary amin'ity andian'ny fahafito ity a dia tolotr'asa eo amin'ny 400,000 no menay. Izay tsy tonga eto zareo tsy afaka na ny mety tolotr'asa eo amin'ny 200 anatin'ilay 400,000 izay ho antsoinay manomboka latsinainy. Io zany eo amin'ny ray volana roa volana eo a vao vita satria mbola misy sélection. Ministeran'ny fampiasana anazy ny fampianarana teknika ary ny fifanaraka asa zany dia mitady ny fomba rehetra amin'izao fotoana izao hanasarana ny kalitaon'ny fampianarana teknika eto Madagasikara. Tsy midika akory zany hoe ratsy ny teo fa mezaka isika mametraka amin'ny ambonimbony kokoa ny fampianarana teknika satria fampandrosoana amina firenena anankiray raha ho ajerentsika ireo tany mandroso ireo dia miompana be kokoa tamin'ny lafiny teknika ry zareo na fananany teknisianina matianina na tonga ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-ekônomika aingana dia aingana. Tsy hoe anao andika be fatany koa nanao kopikole isika eto Madagasikara fa tsy misy ezaka zany alefa tsy kelikely hanatsarantsika izay kalitao izay amin'izao fotoana izao.